Ny mofonaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba tsika riavako malala tratra ity sabotsy fa 14 ny volana aogositra ity dia manona ny fahasoavan'ny Tompo Jesosy ny fifalindriavako. Ny mofonaina volahatra ho tsika anio dia ny filazan-tsaramasina araka ny jaonina toko 5 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 9 jaonina toko 5 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 9 fakitsika aminaran'i Jesosy. Fa Jesosy namaly azy hoe iraiko miasa mandraka ankehitriny ary izaho koa miasa. Nefa vao maika nitady hamono azy ny Jiosy tsy noho ny namahany amin'ny sabata ihany fa noho ny lazany koa fa Andriamanitra no rainy ka nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra izy. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy afa-tsy izay hitany ataon'ny ray, fa na inona ny ataon'ny ray dia toy izany koa ny ataon'ny zanaka. Fa ny ray tia ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataon'ny tenany, ary asa lehibe norenona asehony azy mba ho gaga ianareo. Fa toy ny ray manangana sy mamelona ny maty dia tahaka izany koa no hamelomany zanaka izay tiany. Fa ny ray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka mba hanajan'ny olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajany ny ray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny ray izay maniraka azy. Lazaiko eo aminareo marina dia marina tokoa, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohiny, fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko eo aminareo marina dia marina tokoa, avy ny andro ary tonga ankehitriny izay andrenesany maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra ary izay mandre dia ho velona. Fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy dia tahaka izany koa ny zanaka nomeny hanana fiainana ho azy, ary nomeny fahefana tsara izy satria zanak'olona. Aza gaga amin'izany fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra ny ampasana ny feony dia hivoaka izy ary nanao tsara teo, ary izay nanao ny tsara teo ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelona. Ray Amasina no nasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa toro-tenina nataon'i Jesosy ity eto ampelantanantsika ity, ny jaonina toko 5, izay teny mampahery tokoa ary teny izay mampahery ny olona amin'ny alalan'ny finoana an'Andriamanitra sy Jesosy zanany ho fiainany. Fa izay entina mampahery anao rehefa ko malala dia ny andininy 7 ny tapany 2, fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Izay mandre ny teniko io Jesosy ka mino izay maniraka dia manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina, fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Raha toa ka jerena tsara avako malala ny teolojia ny fahafatesana amin'ny jaonina dia tsy lay fijerintsika amin'ny lafiny siantifika ihany hoe mort clinique, hoe tsy mitepy ny fo dia mangatsika. Tsy izay ihany ny ataon'ny jaonina hoe fahafatesana raha mamaky tsara ny filazantsara araka ny jaonina isika. Fa ny fahafatesana dia ny vokatry ny fahotan'ny olona, ary satria ny olona rehetra ny nanota dia ny olona rehetra zany no tao amin'ny fahafatesana. Noho izany dia tsy ilay fahafatesana ara-batana ara-nofo loatra io,
fa tena lay fahafatesana ara-panahy. Ary lay fahafatesana de tsy hoe ny olombelona fe olombelona ihany no tandondominy lay fahafatesana, fa izao tontolo zao mihitsy no anjakan'ny aloka ny fahafatesana. Ary misy tahotra ny fahafatesana. Lay fahafatesana zany de tonga manan-kery, zay no ambaran'ny Paoly, tonga manan-kery noho ny fahotana. Raha tsy teo ny fahotana de tsy manan-kery ny fahafatesana, fa noho ny fahotan'ny olombelona de nanan-kery ny fahafatesana. Ny fahafatesana tsy hoe tsy planin'Andriamanitra akory, tsy zay loatra. Misy olona mieritreritra manao hoe raha tsy nanota ve zany ny olona de velona mandrakizay ve zany ny olombelona raha tsy nanota izy? Tsy maty mihitsy ve zany ny olona raha ohatra ka tsy nanota izy, fa velona mandrakizay. Lay fahafatesana resahana eo de tsy lay fahafatesana hoe maty amin'ny lafin'ny klinika, fa raha ohatra ka tsy nanota ny olona dia mandalo ny fahafatesana ihany izy, mazava ho azy satria basara, satria nofo. Fa tsy tahak'izao fahafatesana zay iainantsika izao na iainan'izao tontolo zao ny fahafatesana raha tsy nanita ny olona, raha tsy nanota ny olona. Toy ny fifindrana fotsiny ihany, toy ny hoe mifindra efitrano, toy ny hoe zavatra tsy mampatahotra lay fahafatesana, fa toy ny zavatra miaraka andavanandro amin'ny fiainana, zavatra tsy midika zavatra mampahory na mampatahotra, tsy midika ranomaso, tsy ohatran'izao endriny atantsika izao ny fahafatesana. Fa fahafatesana raha ohatra ka tsy nanota ny olona, hotsika teo de zavatra toy ny mandeha ho azy, toy ny hoe matory de mifona tahaka zany. Fa tsy hoe ny olombelona koa raha tsy nanota de tsy maty mihitsy, tsia. Ny olombelona raha maka tsara ny bokin'ny Genesis tsika de nofo, akeo tsara ny Genesis toko 2:17, Genesis toko 2:12, 4:20 any ny hoe nofo nanaovan'ny olombelona ny biby zava-manan'aina rehetra, de nofo koa nanaovan'Andriamanitra ny olombelona. Bazara hoe ny teny hebreo, zany hoe chair hoe ny teny frantsay, de mety maty foana izy. Fa zao kosa ny olombelona dia tsy nanana tahotra ny fahafatesana, tsy nisy fahafatesana am'izao endriny atantsika izao raha tsy nanota ny olona. Fa lasa nanan-kery lay fahafatesana, zany hoe nanjary noho ny ota dia nanjary nanan-kery lasa nahazo hery lay fahafatesana noho ny ota fahafatesana efa teo. Fa noho lay ota de niova ny herin'ny fahafatesana, lasa niraisin'ny ho fahotana ny herin'ny fahafatesana mba hahatonga ny olona ho trapahoriana, ho voageja, ho voafatotra. De tsika manao hoe lasa nanana hery zany ny fahafatesana, ary lasa nanaloka eto amin'ny fiainana zao tontolo zao. De toy ny mibaiko mihitsy izay ataon'ny olona rehetra ny fahafatesana. Nisy anthropologue britannika anankiray, Maurice Broch, izay nandinika momba ny finoana malagasy. De hoy izy manao hoe zavatra telo izy ny zavatra tsapako manamarika ny finoana nentim-paharazana malagasy. Dia ny voalohany ozy ny ivon'ny civilisation malagasy ozy any amin'ny Vezo ohatra, dia ny lakana, miodina manodidina ny lakana daholo sy ny rano, ny toe-tsaina sy ny civilisation Vezo. Raha ohatra no izy ka mahazo ny lafin'ny atsimo sy ny atao ampahany amin'ny atsimo andrefana, dia manana toerana lehibe de lehibe ny omby, satria manodidina ny omby avokoa ny civilisation rehetra. Raha ohatra no izy ka mahazo ny haut plateau, zany hoe ny faritra ambony, a Madagasikara ny afovoany ambony zany avy toerana, dia saika manodidina ny fasana avokoa ny zavatra rehetra, ny fihavanana miodidina amin'io fasana io no antsoina hoe mpihavana, miodidina amin'io fasana io no antsoina hoe fianakaviana, miodidina amin'io fasana io lafiny maro samihafa. Ary io no mahamarina ny tenin'ny Papa Jean Paul II, no hoe ny taonjato ny faharoapolo sy faha 20 de
civilisationna ny fandrosoana sy ny siansa fa zao koa civilisationna ny fahafatesana, civilisationna ny tahotra ny fahafatesana. Ary de to manamarina zany mihitsy ry afako malala fa izay mibaiko iny ataon'ny olona kehitriny ny fiarahamonina zao tontolo zao io de saika ny tahotra ny fahafatesana, tahotra ny io faty na ny malagasy ara moa dia raha vao sanatria hoe saika maty a na de ohatra hoe na saika maty a fomba fiteny andavanandro zany tena hoe saika maty a na hoe matiko iny na amy lafiny hoe na ohatra raha miteny olona izy tsy voatery ao an-tsainy hoe amono fa ohatra hoe bedy fotsiny izy ateny hoe matiko iny androany zany hoe saika be de be mibaiko io ny fiarahamonina malagasy mibaiko an'izao tontolo zao mihitsy ny tahotra ny fahafatesana hoe maty zava-dozo zany zavatra ary na ny maty aza de maloto tsy marina ny fiverentsika hoe nanaiky ny fahafatesana ho tsara ny malagasy fa ny maty de maloto, ny faty de maloto amin'ny malagasy. Tsy ny razana zavatra hafa, ny razana efa tsy faty tsony ny razana, ny razana efa tsy laino ny razana tsy faty. Indraindray ny olona mahita le ao anatin'ny torotentsika misy hoe famoaha-paty de izy manao hoe famoahan'ny razana ny tolo malagasy aloha tsy nieritreritra ny faty ho razana mihitsy fa faty io de faty io ary ny faty maloto ohatra ndreny hoe fatym-by, faty-kazo, ny faty de maloto de ratsy. A malagasy ny faty de ratsy. Manamanjo fotsy zay matokany hoe manamanjo satria misy faty eo, misy maloto ao aminy de ampahirezina izy be de be ary ny malagasy mbola tsy miditra apaty eny ivelany izy mamangy. Ary dia zay matokany hoe rehefa avy mandevina ny olona de mandeha misasa ny fianakaviany maloto tsinona na koa rehefa avy mandevina de mandika afo milaza hoe satria ny afo de fanadiovana ny rano sy ny afo amin'ny filozofia malagasy na finoana malagasy koa dia fanadiovana na fidiovana ka raha midio ny olona de midio amin'ny rano na midio amin'ny afo de rehefa avy mandevina izy amin'ny alina tsy ahita rano sasana satria fatsakana raha any ambany tanàna dia afo nampiasainy idiovana. Ny faty ninona lazaina zany dia ny fahafatesana de na de tamin'ny tontolon'ny malagasy ara de mampatahotra maloto tsy ny razana indray zavatra hafa ny razana efa tateoriana ny famadihana nataony hoe razana. Dia eto zany dia ny filazantsaraky ny jaona de manazava manao hoe tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana. Le fahafatesana zay mampatahotra ny olona, mampiororo ny olona, mampiororo an'izao tontolo zao, mahatonga azy mangalatra, mahatonga azy miaro tena, mahatonga azy tsy mety manaiky diso, mahatonga azy tsy mba mety hifona amin'ny namany, mahatonga azy tsy mety be de be ny zavatra zay ataon'ny olona, ny zavatra zay anohon'ny tahotra ny fahafatesana, noho ny tahotra ny fahafatesana. Ary io ny mamarina teny Jean Paul II tsika teo papa ray aman-dreny katolika ny hoe lasa hery zay manetsika ny olona ny tahotra ny fahafatesana. Ary malagasy raha moa de nahavita ny teny mihitsy ny hoe raha maty aho matesa ravana. Toetsainy zay mety tsy de tena iainan'ny olona kehitriny intsony zany ngamba asa fa zao zavatra toetsaina hoe miara-maty, miara-vo, toetsaina tahaka zany no toetsaina zay mibaiko ny fiarahamonina kehitriny. Raha maty aho matesa ravana. Zany hoe toetsaina hoe izy koa nanaiky ho faty rereo, tsisy anaiky ho faty rereo fa rehefa maty aloha miara-maty, aloha miara-vo, aloha miara-simba, aloha miara-lo, tahaka zany. Dia zany toetsaina zany afaka malala mihita ao anatin'izao civilisation tonjato faraika amby roapolo zao, manaloka eto am'izao tontolo zao ny herin'ny fahafatesana satria betsaka ny ota, paritaka mahazo vahana ny ota, latsapaka ny ota, latsapaka ny fahalovana, arakaraky ny mampalatsapaka ny fahalovana nefa sy ny ota ny mahalatsapaka ny tahotra ny fahafatesana. Ary ny fiarahamonina zay anjakan'ny ota de anjakan'ny tahotra ny fahafatesana. Ary rehefa ny tahotra ny fahafatesana ny manjaka ao anatin'ny fiarahamonina sy izao tontolo zao dia miha tsy azo iainana intsony ilay zao tontolo zao.
tsy ny hoe tsisy rivotro tsisy rano fa tsisy fiainanao satria fahafatesana anao. Mahafinaritra be ny andikan'ny fiarahamonina malagasy ny ataony hoe fahafatesana. Ny fiarahamonina malagasy de mihevitra fa ny tontolon'ny fahafatesana de tontolon'ny aizina. Ny fiarahamonina malagasy de mihevitra fa ny tontolon'ny fahafatesana de midika hoe aizina, atsika, tsisy rano, makina, maina. Ary de izany toetsainy zany no tomamarina ny fiainana ankehitriny. Izao tontolo zao miaina ao anatin'ny fangatsiahana, satria zay ny tontolon'ny fahafatesana, fangatsiaha-po, tsy manana hafanam-po tsony hanao zavatra tsara, tsy manana hafanam-po tsony na firetam-po tsony hanana vina sy nofy miaraka amin' Jesosy izay hanana vina tsara. Fa zao fahafatesana no mibaiko atsika fangatsiaham-po, ary tsy vitan'izany ihany fa tsy fisina aina mihitsy aza ao anatiny. Zay nge mahatonga ny malagasy ireo fomba isan-karazany zay rehefa misy maty dia azo misy heviny daholo moa zay fa tsika tsy mahatakatra azy itsony fa nisy heviny daholo teo amin'ny tona malagasy keny tsy pri ndretrretra tamin'ny fahafatesana reny tamin'ny nisy heviny tamin'ny fatakarala azy mazava ho azy tamin'ny filozofia malagasy ilazana fa ny fahafatesana de zao zavatra tsy mahafinaritra akory raha zay ny azo ilazana tamin'ny tona malagasy. Ny tontolon'ny razana zavatra hafa fa ny tontolon'ny fahafatesana zavatra tsy mahafinaritra akory ary mbola zay mandraky tiany androany eto am'izao tontolo zao. Efako malala hoy ny hefitsy Jesosy eto manao hoe zay mandre ny teny ka mino zay naniraka de manana fiainana izy tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Inona atao hoe fiainana? Ny fijerin'ny jaolina ny fiainana de varavakely ny zavatra roa na telo. Ny voalohany de zao ny fiainana ao amin'ny jaolina dia lay fiadanam-po, lay fiadanana, lay fahatonina. Ary ny faharoa ny fiainana dia ilay fivelarana maha-olona feno, lay maha-olona feno, tsy ara-batana ihany io, tsy ara-tsaina ihany io fa lay maha-olona feno mihitsy, zay ny hoe fiainana. Ary ny fahatelo amy ataon'i Jesosy hoe fiainana de ilay fahazavana, fahafantarana, fahalalana ao amin'Andriamanitra. Tsy olona bady donim-potsiny satria ny abadona tontolon'ny fahafatesana, ny akamona tontolon'ny fahafatesana, fa lay fahazavan-tsaina, lay finiavana, lay fiainana sy fahalalana ao amin'i Jesosy, zany no antsoiny hoe fiainana. De hoy Jesosy manao hoe miala avy amin'ny tontolon'ny fahafatesana nareo makao amin'ny tontolon'ny fiainana. Iza no mitondra anareo makao amin'izany tontolon'ny fiainana Jesosy. Teo amin'ny tolo malagasy any de nizara roa ny tontolo, de ny tontolon'ny maty sy ny tontolon'ny velona, nizara roa tsara izy. Ny tontolon'ny velona de io hitatsika io masoandro, rivotra, hazavana, rano sy ny sisa rehetra. Zay ny velona. Zay ny velona ny mila hazavana, ny velona ny mila rano, ny velona ny mila hazavana. Tontolon'ny maty kosa dia ny atsika araka ny resantsika teo, ny atsika, ny aizina sy ny sisa. De rehefa maty ny olona, ny tolo malagasy io, rehefa maty ny olona de izao miala avao amin'ny tontolon'ny velona izy de makany amin'ny tontolon'ny maty. Zay mahatonga ny hoe rehefa manao fasana ny tolo malagasy, afatra andrenam-polo merina io, aty amin'ny taona taonjato valo ambin'ny folo, nanao kabala andrenam-polo merina teny ambony manga tena nafatra mihitsy. Fa rehefa manao trano ho an'ny maty any ambanivohitra any de mbola misy fiteny foana misy hoe trano-tany. Mbola fiteny amin'ny faritra atao hoe iny soavina andriny iny, ambadika rehetra ny Masindray sy ny sisa dia mbola fiteny mihitsy ny hoe trano-tany. Zany hoe natony hoe trano-tany dia fasana. Ny trano-tany izay natao an'ny maty. Ka ny fasana dia trano-tany. Ny zavatra fonenan'ny maty de natao tamin'ny zavatra maty, tany, fasika, vato, satria tsisy aina. Zay ny tontolon'ny maty. Fa ny tontolon'ny velona kosa, ny velona dia natao tamin'ny zavatra misy aina, hazo, bozaka, zava-maniry sy ny sisa rehetra. De ny zavatra rehetra atao an-trano de saika
tontolon'ny saika zavatra vita amin'ny zavatra misy aina raha ohatra ka mampiasa vilany-tany ny olona sy ny betany de efa avy nandalo afo zany efa avy nydioviny zany efa tsy tontolon'ny matytsony iny efa tontolon'ny velona dia tsika manao hoe raha ohatra ny malagasy ka rehefa mijery faty izy de so fotsiny naovany azy rehefa maty iny dia aleviny any amin'ilay tontolon'ny maty zay nydika le hoe miala avy amin'ny varavaran-kazo de miditra amin'ny varavaram-bato miala amin'ilay tontolon'ny fahafatesana de makao amin'ny tontolon'ny velona de makao amin'ny tontolon'ny maty zay nydikany hoe miala avy amin'ny varavaran-kazo dia makany amin'ny varavaram-bato ary na ny farafara zay nydikany hoe matory ambony faravara-vato ny farafaran'ny velona hazo na tsia fa ny farafaran'ny maty vato dia rehefa tonga kosa nefa ny andro anankiray zay mahatonga an'iny hoe rehefa maty any de finosina tsara izy finosina zany midika an'ilay finosina lamba mena amin'ny faritra ataotsika hoe maro any atao ve ty amin'ny faritra au plateau central Madagasikara dia rehefa maty le olona de finosina lamba mena ny antony dia mba tsy ahitany mazava satria ny mazava de tontolon'ny velona fa tsy tontolon'ny maty ny hazavana tontolon'ny velona fa tsy tontolon'ny maty no zany de finosina tsara izy fa raha vorovitra iny lamba iny de tafiditra ao amin'ny tontolon'ny velona izy de inonony tolo fa lasa angatra na lasa lolo to izy manao hoe matoa misy angatra matoa misy lolo matoa izy manindry anao miala zao rovitra angamba ny lambany ka dia tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny velona izy fa tsy tokony ho tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny velona izy amin'ny fomba hita maso fa de tsy maintsy finosina tsara izy dia finosina tsara izy ary finosina matetika mba lay maty iny zany lay faty iny mba tsy ho tafiditra anatin'ny tontolon'ny velona fa hijanona ao anatin'ny tontolon'ny maty izy zay no antony minosany azy lamba be fa tsy anankiray nisy an'izay ny finoana de apetraka ao izy hatray mahatonga azy hoe rehefa maty dia atao aty ambany indrindra soalana hoy ny tenin'ny tolo malagasy soalana zay midika teny hoe mbian-tsoalana soalana lay ambany ao rangola le ry ambony dia ao am'le soalana iny ataovy ampandrino omby zakeo matetika filazain'ny tolo azy de avely rehefa maty lay olona de finosina tsara izy de avela itsika ao miala lay rano nahoana miala lay rano satria ny rano mbola tontolon'ny velona fa tsy tontolon'ny maty de miala lay rano de rehefa afaka lay rano iny ka maina tsara izy dia afindra am'izay afindra izy dia afindra ao zay le famadihana afindra ao ambony izy afindra toerana izy zay midika teny hoe famadihana tsy hoe avadika le izy fa afindra toerana zay nididika afindra mba hiala avy any amin'ny tontolon'ny maty ho any amin'ny tontolon'ny razana satria ny razana de mita de zay midika zay mahatonga hoe famadihana zay mahafamadihana azy miala avy ao anatin'lay tontolon'lay maty izy de tonga any amin'ny tontolon'lay razana izay iarabelona am'zay eny amin'ny rivotra zay hitahiny velona zay mahatonga zay raha misy famadihana de entina any tanàna izy ampiseho hoe ty ny fambolena ty ny fiompiana ty ny valanomby eto ny fimpikisosy ny sisa rehetra entina any tanàna ny faty rehefa avadika izy de zay vao averina indray any pasana misy dikany tolo reny dia zay vao karakaraina zay vao averina sitrika ao ampasana indray iny izy efa lasa razana izy zany amin'iny fotoana zay anaovana ny famadihana iny de miala avy any amin'ny tontolon'ny maty izy zany izay maloto de tonga ao amin'ny tontolon'ny razana zay mivery malagasy fa madio ny razana de madio ivavahana zay mazava-dehibe ny hoe fasan-drazana tanin-drazana satria ny razana de madio tsisy olona mampiditra olona tsy fantatra na sanatria zany fatritran'olona ao anaty fatina mialatsiny ao anatin'ny fasan-drazana tsy manao an'izany ny olona satria ny razana dia mitay azy misy dikany ny razana tsy hoe identité fotsiny fa tena amin'ny finoany dia manatrika azy mahita azy sy ny sisa rehetra eto ny hevitra isoriavako malalina manazava fa ny mamindra ny olona miala avy any am'izany tontolon'ny fahafatesana izany makany amin'ny tontolon'ny fiainana izany de ny finoana ihany ny manafaka azy amin'ny tahotra ny fahafatesana ny finoana ihany mampiditra azy ao anatin'ny fiainana tsy ny fihetsiketsehina maro samihafa ataon'ny velona ary tsy ny fihetsiketsehina ataontsika koa no mahatonga antsika ho afaka ao amin'ny tahotra ny fahafatesana fa tonga ao amin'ny fiainana fa noho ny amin'ny finoantsika any Jesosy rery any mampiditra atsika ao anatin'izany tontolony antsoiny hoe fiainana zany ny fiainana de zao
ny fifaliana isan'andro, ny fahatonitsaina, ny fitanam-po, ny fahatokiana fa manan'Andriamanitra ty ianao ary na de ny fahafatesana aza de zao tsy zavatra mampatahotra anao. Eny olombelona mitafy nofy moa tsy atao ohatran'ny fahafatesana satria ny nofy noty efa teo foana, fa izao tsy ny tahotra ny fahafatesana no mibaiko anao zavatra, fa ny fiainana no mibaiko anao zavatra. Tsy ny tahotra no mibaiko anao, fa ny fiainana no mibaiko anao. Ny fiainana ny maniraka anao, tsy ny fahafatesana ny maniraka anao, ary rehefa ny fiainana ny maniraka anao de zao lasa mpitondra fiainana fa tsy mpitondra fahafatesana, mpitondra fiainana amin'ny tontolo maro samihafa zay manodidina anao, mitondra fiainana, vedanana ho tsika teo, fifaliana ho tsika teo, fantsona mitondra fahasoavana sy fahalalana sy fahazavantsaina, risy-po, fiatanam-po, zany rehetra zany ny tontolon'ny fiainana afindranao am'izay rehetra manodidina anao. Ny avako malala an Jesoa ianao efa ninno ny famelan-keloka sy ny fahafatesany taon'ny azo fijalianao famonjena anao de zao matoky efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ianao. Manana fiainana ianao de mandehana miendrika ny fiantsoana, manana fiainana ianao de mandehana miendrika ny fiantsoana, miendrika izany fiainana natolotry ny tompo zany. Ivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa manana fiainana, mitoetra ao amin'ny fiainana noho ny amin'ny fahafatesanao sy ny fandresenao zany fahafatesana izany tao amin'ny hazo fijaliana. Izao tontolo zao tompo tsy manana fiainana, fa nitahotra amin'ny fahafatesana no maniraka azy, mibaiko azy, fa izay kosa ao amin'ny fiainana satria manana anao. Tompo tehirizo am'izany fiainana zany zahay, tehirizo ho madio-po mandrakariva, manana zany fiadanam-po sy fiainana ty anatina izany, de izary zany fiainana zany zahay amin'ny manodidina anay rehetra. Tompo amarino aminay ny teninao fa efa niala tamin'ny tontolon'ny fahafatesana izahay ary mbio amin'ny tontolon'ny fiainanao Andriamanitra, de tao aminao hitondra tena tsara, ho tahaka ny zanaky ny mazava, hitondra tena tsara, ho tahaka ny zanaky ny fiainana. De taio ny tanindrazanay, taio ny fiangonanao, taio ny mpino rehetra hitoetra ao anatin'ny tontolon'ny fiainana zay efa nomenao anay. Misaotra Jesoa.